amin'izay ke rehefa hoe tsika mody hoe mamela fa mbola misy fakany any anatiny any dia teo amin'izay ohatra ny tanisanisan'ilay olona ohatrany hoe mba nanaovako tsara dia zay hoe nandefasa natsoko misy ary moa tsy maninona adinonareo ohatra izany dia niteny tamin'ilay zanako vavy tamin'ilay zanako vavy matoa hoe tena fantatry fa vola amin'ny problème an'iny zaza iny mahiratra izao fa tena andeha hivarotra amin'ny fananako mihitsy iny dia tsy maninona fa averiko an'izay laniny tamiko raha ohatra hoe izay ny tanisainy tena izay ny tao anatiko sady tena nalahelo dia hoy izy Jesosy tsy izany ilay izy tsy izany fa misy zavatra tiako atao dia tao anatin'ilay izy ny olona rehetrarehetra mieritreritra hoe ho faty dia nazaha koa raha teo tena hoy izy hoe fotoana angalan'i Jesosy anangamban'izao fa tsy maninona fa apetraka eo amin'ny Jesosy izanako le farany eo aminahy dia kanjo zay sy le zanako anankiray tao anatin'izay le tany ivelany tao anatin'izay fotoana izay volana avril anankaty tsy ifampiresaka nabonane tsy narabainy aniverserako ohatrany hoe niraba fantatro izy fa niraba fa tsy tamin'ny fony dia kakabe nandefasany message tampika MP nisy fotoana bloqué dia nandefasany MP za eniny amin'olona za marary fa za tsy niteny tamin'ny mihitsy fanalahelo mba afaka miantsoana mba afaka miresaka vetsika senao izao dia niresaka dia ozy izy ho avy ozy izy hoakaniny anao vakansy teo zany vao tena hoe Jesosy le zavatra tao anatiko le nalahelo iny nofonako dia mifonao anazy zany fa le mivavaka ao anazy isanandro mbola nisy zavatra niotrika ihany tao anatiko tao fa navoakan'i Jesosy hoe iny le tena tokony avotritra ao iny dia tao anatin'le aretina ny tena hoe ny zavatra tsapako tsy le aretina fa ny tena hitako nanana fiadanana tao anatin'ny fiombonana an'i Jesosy rehefa tena lasa izay rehetrarehetra izay dia isaorako an'i Jesosy tsy dia tiako loatra le mijoro amin'le resaka materialy fa tena hoe nafinaritra anahy le toe-pony zanako akaneny anao vakansy akony fa tao ao anatin'izay ny zavatra tiako apita dia izao hoe andaontsika tsy hiady ho antenofitsika ity izay maharitra 70 taona na 80 taona raha ela indrindra hozy izy ny ten'Andriamanitra fa andaontsika hanomana an'ilay mandrakizay tao anatin'ilay zanarary tena tsapako mihitsy hoe tiany Jesosy fa fitiavana foana ny tenen'i Jesosy anahy isanandro mihaino radio za mihaino hira mamaky baiboly dia izao izany foana ny fitiavana mandrakizay ny tiavako anao izany nampaharetako ny famindram-poko aminao dia teo tena hozy izy hoe Jesosy anahaka anao tsy hoe tahotra ny elo tsy hoe zahako ny te hotahiny tsy hoe inona fa le fitiavana nomenao anahy iny mihitsy Jesosy tena omeko mihoatrako ny koa satria tsy voarefy za zany tena ny ao anatiko hoe tsy hoe matahotra ho any amin'ny elo tsy hoe te hotahina ako fa ngeza be fitiavana ameny Jesosy anahy indrindra tao anatin'ilay arety tsy hitakory nanao analizy rehetrarehetra nandany vola fa tsisy nininona kay fa tampotampoka nefany kakabe tafatsangana tonga dia ohatry salama fotsiny dia ny olona niteny fotsiny fa maninona ianao lasa mahikely dia izao ny teneniko hoe zako tsy maninana kely fa za tsy maintsy miaina dia izy mitombo. Alleluia. Mankasitraka tompoko ndaontsika hitsangana dia ndaontsika hisaotra ny Jesosy ny amin'izany fitiavana mandrakizay izany. Alleluia. Mety mandalo ny zavatra rehetrarehetra fa zavatra tokana no angatahan'i Jesosy amintsika ny fiombonana aminy tandremo sao dia latsaka tandremo sao dia mena sandrato ny tananao dia isaora izy ny amin'ny fitiavany isaora izy ny amin'ny famindram-pony ray amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto anatrianao indray izay Jesosy amin'ity asabotsy maraina ity ao anatin'izany témoignage izany tonga eto izay misaotra anao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao izay nitiavanao anay fa fitiavana mandrakizay tsy atakalinao nizanizy izay Jesosy fa na izaho rery raha ny teto ambony tany dia tonga ianao hamonjy misaotra Jesosy fa ny zavatra tena takinao aminay dia ny fiombonana aminao ary marina ilay teny hoe maniry aho mba ho ambinina sy ho salamana ianareo tahaka izay hanambinana ny fanahinareo Jesosy misaotra ny amin'ny teny izay apetraka ao foana eo ambava mpanomponao izay manaitra anay ny amin'ny fiombonana Jesosy misaotra fa izay no antony ifantohanao mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra izay avelanao mandalo eo amin'ny fiainanay fa ireny dia ho amin'ny antony tokana ihany dia ny hafanay miombona aminao bebe kokoa hatrany raiso anao Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay tsika rehetra hiaranao hoe amen nandao hitehaka mafy hidirantsika ao anatin'ny teny. Alléluia. Alléluia. Asute tanana mafy an'Andriamanitra. Avereny hoe mahafinaritra ny fitondrany. Tianao izy hoe
ary tianao amin'ny fitiavana mandrakizay. Mahafantatrareo hoe fa zany ny antony mahatonga antsika tsy mampiorina ny finoantsika amin'ny zavatra mandalo, fa mampiorina ny ao anatintsika amin'ny fahatokiana fa momba antsika mandrakizay izy. Amen. Zavatra anankiray ry havana androany tiako ho fantatrao mialohan'ny vavaka. Ny batisan'i Jesosy dia fanombohana, fa ny namaranany ny ministerany a communion. Ny communion ny atserovana azy fa tsy batisa. Ny tanjona farany iarahantsika aminy dia ny mahatonga antsika ho iray aminy. Ary zany mahatonga ny afatry ny andro farany mametraka ny asarobidiny fiombonana amin'Andriamanitra ho tanjona faratapony azahoana antoka ny fiarahanao amin'Andriamanitra ao amin'ny tontolony mandrakizay any. Avoafany amin'ny lanitra ny tanantsika dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Saotrany amin'ny etaeta petraka ao am-poniny tsirairay avy. Mbola tonga eto amin'ity toerany ity na dia ohatr'izao aza ny andro Andriamanitra. Tiakasitraka sy ny voninahitra anao zay amin'ny fanahinay, amin'ny fonay, ny amin'ny ao anatinay ray manontolo. Fa noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao, noho ny fahatsaranao sy ny fitiavanao, dia mbola mijoro tahaka izao zay androany maraina manome voninahitra anao eto amin'ity toerany ity. Renay sy tsapanay Jesosy a, fa ny androm-piainanay sy ny famakivakianay an'izany isan'andro dia tsy tanteraka raha tsy teo ny famindramponao. Mijoro androany olay tokany miamboninahitra eto amin'ity toerany ity. Azy izay nomena voninahitra fa oka ny anaranao rery mandrakizay. Toka hisandratra ianao amahampanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo anao anapaka ao am-ponay dia mitenena aminay Jesosy malalo. Vony zay ny haino anao amin'ny anaranao mahavonjy. Amen. Sy tia tanana mafo an'Andriamanitra. Alleluia. Mahazo toerana toko. Miarabantsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Inoko fa ilay Andriamanitra fitiavana izay mifidy sy ny antso antsika, izy hatanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fahatsarany amin'ny fahafenony indray amin'ity taom-baovao ity. Dia miarabantsika rehetra tratry ny taona sy tia tanana mafy eo anto. Alleluia. Taona ray izay no nandeha indray fa ny fiarahana amin'Andriamanitra mitohy mandrakizay, sa tsy zany? Androany maraina ao anatin'ny communion dia hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso amin'ny fahendreny amin'ny fahatakarana ao anaty fiombonana. Ny fiombonana tsy miala tsony mandra-piavin'i Jesosy. Asy tia tanana mafo an Jesosy. Mandra-piavin'i Jesosy tsika tsy maintsy mampatsiary foana ny fiombonana aminy. Ry havana Jesosy Kristy tsy hoe tonga teto tany ho faty noho ny fahotantsika fotsiny andraisantsika famonjena. Fanombohana ny famonjena, fa tanjona ny fiombonana ahafahan'Andriamanitra maneho an'i Kristy ao anatin'ilay famoronana vaovao amin'ny alalan'ny fisitsika eto ambonin'ny tany. Tonga izy amerina amin'ny laoniny ny fiainan'ny olona voalohany. Rehefa very tamin'ny tsy fankatoavana ny olona dia niseho Jesosy ilay pakatoana feno ny fepetra ny famonjena mba ho tahafin'izay rehetra noforonina tamin'ny alalany, satria izy ny Adama faharoa. Amen. Aneo ny fahafampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona izay noforoniny voalohany ka very noho ny tsy fankatoavana izany olona izany atao hoe Adama. Zany hoe amerina ny fioaso anao Kristy. Ny fanaovantsika an'i Kristy dia miseho amin'ny endrika anankiroa ry havana. Voalohany amin'ny toe-panahy ao anaty fiombonana, faharoa amin'ny fanapahana
eo amin'ny fiainana maha-kristianantsika noho ny fahasoavany. Amin'ny alalan'ny fiainany miasa ao anatsika dia natao anjaka sy velona ao amintsika ny fiadanany sy ny fanapahany. Fiadanany sy ny fanapahany. Maneho ny vokatry ny fanahy sy ny fanomezany. Maneho ny vokatry ny fanahy sy ny fanomezany. Kristy ny loha ary sika ny tenany izay atao hoe fiangonana. Midika fa ny fanapahana dia natao ho antsika fiangonana tanteraka mahafiangonany antsika ho tena iray aminy. Kristy dia fiainantsika ary amin'ny alalan'ny famonjeny dia nataony eo atsorony ny fanapahana. Isaia 7:5. Vakinany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa zaza miteraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho atsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Amen. Amen. Ny fanapahana dia aiza? Iza ny lohan'ny fiangonana? Kristy ny lohany. Dia ny tenany fiangonana manomboka izy eo amin'ny vatany, eo amin'ny sorony midina ny atao hoe vatana. Tsy izay? Ny fanapahana izy eo atsorony. Ny fanapahana dia tsy nety niakatra tany an-danitra eo ankavanany iray, fa napetrany eo atsorony eo amin'ny fiangonana. Mila fantatsika izao sary izao. Eno ity famarinana ity. Ty sary ity dia inoko manomboka androany, fa sary iraikitra ao am-ponao, anananao antoka ny dian'ny famonjena mandra-pahatonga teo amin'ny fiombonana sy ny antoka hatongavanao ao amin'i Jesosy Kristy mandrakizay ty fampianarana androany maraina ity. Ry havana, tamin'ny fotoana nahavitan'i Jesosy Batisa, rehefa niakatra avy ao anaty rano izy, niakatra avy ao anaty rano, dia nidina toy ny voromailala ny fanamasina. Lioka 7:2. Vakitsika ny anaran'i Jesosy ny Lioka 7:2. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka niendriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Amen. Araka ny tantara, norma ny voromailala, nielany havia sy havanana, dia mitovy ny volo be, le volonelany iny, le ngeza be, mitondra azy manidina. 7 ny isany eo amin'ny ankavanana, dia 7 ny isany eo amin'ny ankavia. Ary ny rambony indray, le volon-drambony iny, 5 ny isany. Raha misy banga le volo be, fa raha mihoatra tsy maninona, fa 7 ny moyenne ozy izy ny scientifique. Dia zao ny zavatra mitranga. Raha vao misy fahabangana eo amin'le volonelany iny, dia tsy équilibré le sidiny hitondrany rivotra azy. Dia zao ny zavatra mitranga. Maneho ny endriky ny filazantsara ny endriky ny voromailala. Lay elatra 7 amin'ny volony amin'ny elatra havanana dia maneho ny vokatry ny fanahy 7. Vakitsika Galatiana 5:2-20 ka hatramin'ny 7:20 dia isaitsika ny isan'ny vokatry ny fanahy fa 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, ray, fifaliana, roa, fiadanana, telo, faharom-po, efatra, fahamoram-panahy, 5, fanaovan-tsoa, 6, fahamarinana, 7, fahalemem-panahy, 8, fahononam-po, 7. tsy misy lalàna manohitra izany. Amen. Elatra droite zay, elatra gauche ndray maneho ny fanomezam-pahasoavana 7. Ao amin'ny Korintiana 2:12 ny 7 ka hatramin'ny 10. Ho tany saitsika indray. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ray, ary ny anankiray teny fahalalana, roa, arak'izany fanahy zany ihany, ary ny anankiroa finoana, ray, amin'izany fanahy zany ihany,
efatra ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety manasitrany efatra amin'izany fanahy zany ihany, ary ny anankiray manao fahagagana, dimy ary ny anankiray no maminany, enina ary ny anankiray no mahafantatra fanahy samihafa, fito ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, valo ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. sivy. Amen. atsakany ny tananareo, hitanareo raha vao misy banga reo anankiroa reo dia tsy manidina ny voromalala, ary ny rambony anankidimy dia manambara ministera dimy. Efesiana toko faefatra ny andininy faraika ambin'ny folo. Efesiana toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy no nanome sasany ho apôstôly, ary Ray. ny sasany ho mpaminany, Roa, ary ny sasany ho evanjelista, telo, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. efatra, dimy. Mpiandry sy mpampianatra. Amen. Dimy reo. Dia hitanareo, raha nidina ny fanamasina teo amin'i Jesosy, tahaka ny endriky ny voromailala, dia mahafeno ny fepetra ny gospel na ny filazantsara. Ny rambony dimy, ministera dimy, ny sivy eo amin'ny akavanana, vokatry ny fanahy, ny sivy eo amin'ny akavia, fiasan'ny fanahy, maneho ny fahafenono ny fanahy eo amin'ny fiangonana izay ihany Jesosy Kristy izany. Asiotehaka ho an'Andriamanitra. Midika zany ry havana fa ny fahafenono fepetra ny fisehoan'ny fahafenoana dia tao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nafeno ny fepetra ministera dimy sy ny fanomezam-pahasoavana sivy ary ny vokatry ny fanahy sivy. Tandremo fa tsy mety ny fiainantsika raha tsy feno ny fanomezam-pahasoavana, raha tsy feno ny vokatry ny fanahy. Tsy mety ny mandeha fotsiny gona miaina ao anatin'ny vokatry ny fanahy ihany, fa tsy mino ny fanomezam-pahasoavana sivy. Ny fanomezam-pahasoavana sivy anefa ry havana mahazo aina rehefa miaina ao vokatry ny fanahy ny zanak'Andriamanitra. Satria ny tena tian'Andriamanitra sy fanirian'Andriamanitra amin'ny fiangonana rehefa jerena ny soratra masina, satria ho voaboasantsika eto reo fahafenoana mahafeno ny fepetra mazanak'Andriamanitra antsika ao anaty fandinihan-tena mba hijoroantsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia ny zavatra sarobidy indrindra dia ny mahafantatra izay mampahazo aina n'Andriamanitra sy ampifaly an'Andriamanitra ny fisitsika. Tsy anjaratsika no misaina ireo karazana fanomezana rehetra avy aminy, fa izy mahazo aina manome ireo fanomezan'ireo rehefa hita ny fahatanterahany fanarahantsika azy ao anatin'ny fo, mamaly ny etaetany sy ny faniriany amaolo lasa ny tanany antsika eto ambonin'ny tany. Satria tavidio ry havana, mila mahazo aina aloha Andriamanitra. Amen. Mila mahazo aina Andriamanitra. Ahoana moa le fahazahoan'Andriamanitra aina? Azo antoka ianao fa raha miala eto an-tany dia miona aminy, iombona aminy ary ho ao aminy. Ny olona rehetra tsy maintsy eona aminy, na ny adalana ny endry, na mpanota na ny tsy mpanota, satria aoriana ny fahafatesana dia fitsarana. Ao a fa zao no ao aminy no mampifaly azy, ary raha ao aminy sy miaraka aminy ary mitoetra eo aminy ny faniritsika rehetra, dia azo antoka fa ho ataony ho vokisany soa amin'izay zava-tsoa rehetra ao aminy ny fisitsika zanany. Tsy ho amin'ny tanjona ampiadana antsika eto an-tany, tsy ho amin'ny tanjona afeno ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany ny filazantsara, fa ny atonga ny fiadanany anapaka ao anatinao mba hahatonga anao hisitraka amin'ny fahatsarany tsy talany ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny maha-olom-baovao anao. Noho izany ry havana, androany maraina tena mino aho fa ho azosika tsara zao afatra zao amin'ny alalan'ny fanambarana izay ho zaraina eto hatramin'ny farany. Zao ny zavatra tiako ho fantatrao. Nanomboka tamin'ny famonjen'i Jesosy ary manohy izy ny ahafahantsika misitraka ny fiainana vaovao mahazanany antsika amin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy sy ny fandraisantsika ny Jesosy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ao antsika. Dia hoy izy ny Jona toko 2:20, zay nandray an'i Jesosy dia nomeny hery ao anatinao le hery, anovanao zanak'Andriamanitra aloha,
ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia natao ho fiainanao reo fahatsarana rehetra ireo, ny fanapahan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesana toko 7 ny 7:20 ka hatramin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efesana toko 7 ny 7:20 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavany anareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hafantatra tsara izay sakany sy lavany, ary ahavony sy alavany, ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na iverintsika azy, araky ny hery izay miasa ato amintsika. Amen. Hitantsika ve izany fahamarinana izany, ny fahalalana tokony tovosika, tsy hoe toriana ny herin'Andriamanitra hoe mahavita an'izao Andriamanitra, mahay manao ny zavatra rehetra izy, tsy ilaintsika mitory an'izany, fa ny amin'izany ny koriana ho azy ny fisehoany izany, fa ny ahalala ny fitiavany antsika, mba aizantsika mity tahaka azy, amenona antsika ho amin'ny tanjona, amenona antsika ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Rehefa feno Andriamanitra ianao dia mihetsika ho azy ilay hery ao anatinao, izay tsy takatry ny finoanao na fanirinao na fieveranao, anefa zavatra mifanatrehany miasa mifanotronana ao anatinao, isambotra ireo zavatra tsy takatry ny sainao na vita ny vavakao sy ny finoanao, izay tanterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisianao ao anaty fijoroana. Atangana ny tanan'izay mandeha. Tonga nofo olombelona Andriamanitra, mila mino an'izay tsika. Fa raha vao tsy mino tsika fa tonga nofo Andriamanitra dia tsy nandray famonjena ianao. Zay no nahatonga tsika nino an' Jesosy fa Andriamanitra izy. Izy Andriamanitra tao amin'ny fiombonany telo izay iray. Jaona toko 1:1. Tamin'ny voalohany ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia nidina teto amintsika amin'ny 7:20. Naka ny endriky nofo, tonga nofo, niara-nonina tamintsika. Nomena anarana izy rehefa tonga nofo, natao hoe Jesosy. Io anarana io dia nomena ny olombelona fa tsy nilaina tany an-danitra raha tsy niodina ny olombelona. Izay no nahatongava ny olombelona hamonjy ny olona. Dia mila fantatsika tsara fa mifameno ny fiasan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, satria ireo telo izay iray ireo mahafeno fepetra-piombonana misy eo amin'Andriamanitra, iraisantsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny fiainan'i Jesosy ho ao anatintsika amin'ny finoana ny famonjena. Mitiava mafy ho an'Andriamanitra. Ho aza vaiko ilay izy. Rehefa niodiny Adama, rava amin'ny famoronana voalohany, nandova fahafatesana, olombelona tsy niandrandra fiainana tsony, ny olona fa very ny fanapahana, very ny fahefana, rehefa very fiombonana dia very ny rehetra. Nidina naka ny endriky ny nofo Andriamanitra monjy ny olona amin'ny alalan'i Jesosy, mba ohatra sy endriky ny famoronana vaovao. Izy zany le karazana olona vaovao atao hoe Jesosy, naneho ny endrik'ilay atao hoe Adama faharoa. Naka ny endriky Adama faharoa izy, mba ho amin'ny alalany no amoronana indray ny olombelona vaovao, atao hoe famoronana faharoa nataon'Andriamanitra. Ireo olona mino an' Jesosy, nandray an' Jesosy atao hoe zanak'Andriamanitra ireo, dia olona vaovao mety amin'Andriamanitra. Mety amin'Andriamanitra amin'inona? Mety amin'Andriamanitra amin'ny toetra, mety amin'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena. Jesosy ilazay koa vokatry ny fanahy ao amin'i Jesosy. Dia iny Jesosy zany le ohatra ny olombelona mety amin'Andriamanitra amin'izao ny faran'izao. Isika zany ny tanjon'ny famonjena dia ny hanova antsika ho tahaka an'i Jesosy,
aseho tahaka an' Jesosy ny tanjon'Andriamanitra amintsika. Jesosy ny mahafeno ny fepetra maneho ny famoronana vaovao. Averena hoe famoronana vaovao. Averena hoe famoronana vaovao ao amin'ny Kristy. Lay endrik'Andriamanitra tia nitarafana no isehoko eto an-tany. Tanarao, afa-po tamin'i Jesosy Andriamanitra. Korintiana faharoa toko 10:15 vakiako kely fa vitako tsenjery le izy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo. Dia ao amin'ny Kristy Andriamanitra tsy hoe te hamela heloka antsika fotsiny. Enoy, Andriamanitra tsy hoe te hamela heloka antsika fotsiny eo amin'ny Kristy, fa te ahita antsika neo amin'ny Kristy eto an-tany izy. Averiko, Andriamanitra tsy hoe te hamela heloka antsika fotsiny eo amin'ny Kristy, dia hoe andova fiainana mandrakizay tsika rehefa miala eto. Tsy zay ny tanjon'Andriamanitra, fa mbola zay ny tanjona farany ny ombonantsika aminy eo amin'ny mandrakizay. Fa ny fisina ho eto an-tany dia te ahita antsika izy aneo an'i Kristy amin'ny fisitsika sy ny fanoloran-tenantsika. Eo zany le antony vavaka sy fifadikana androany. Hiditra amin'izay amin'le révélation androany maraina. Zao no izy. Raha miresaka ny Romanina toko 12:1. Vakitsika tsara ny Romanina toko 12:1. Dia jereo tsara ny famarinan'ny teny eo anatin'io izay nambaran'ny Paoly ny takiny ho an'ny mpino ny andro farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Amen. Atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, ianao olombelona io, masina, mba ho masina ianao, sitrak'Andriamanitra, miaina amin'ny fahamasinana sy miaina amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Dia zany hoe, le fisina ho eto an-tany zany dia tiany Jesosy androsa ao anatina karazana fanoloran-tena afeno ny fepetra mpanehonan' Jesosy tsy tamaso fa fanahy ao anatinao. Mahazaka anao le izy, aneo azy sy ny fisiny. Rehefa feno ny fepetra-panahy afantsika an'Andriamanitra amantoetra, dia miseho azy ny fanapahany eo amin'ny fiainantsika. Ny fanapahany na ny autorité an'Andriamanitra dia mahazo aina amin'ny fiainantsika ny fiainany sy ny fanahafantsika ny toetrany izay maneho ny maha izy azy. Hoy izy Paoly ao amin'ny Korintiana 2:12. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka anahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Amen. Teny Paoly, fa raha tsy manahaka an'i Kristy dia tsisy anahafa nareo Zay very teo amin'ny Adama no hita tao amin'i Jesosy. I Adama rehefa nandahan'Andriamanitra, i Adama rehefa tsy nakatohan'Andriamanitra dia very fanapahana izy. Fa Jesosy rehefa naneho an'Andriamanitra teo amin'ny nofo dia niverina ny fanapahan'Andriamanitra very tao amin'ny Adama, satria nisehony Jesosy ho nofo. Enoy, nisehony Jesosy ho nofo sy olombelona dia aneo eo amintsika olombelona hoe ohatr' zao le prototype, le karazan'olona mety amin'Andriamanitra, ohatr' zao. Zay no natonga an' Jesosy olombelona, tsy niseho teto an-tany izy amandriamanitra azy, fa zay nisehony rehetra teto an-tany dia norme eo amin'ilay maha-olombelona ny foronon'Andriamanitra tena izy araka endrika Adama mbola tsy niodina taminy ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Ao ary, eo no mahavery ny finoana hafa. Jesosy tsy Andriamanitra, Jesosy olombelona, tsisy Andriamanitra hosorany zany, fa olona no hosorany. Tena Andriamanitra izy fa nanetry tena olona izy. Olona zato isan-jato no nisehony, fa Andriamanitra zato isan-jato izy satria izy ilay teny tao amin'Andriamanitra, tsy iverenako intsony.
fa tsy nazo anarana le teniny lavony olona, le teniny lavony Adama ane no nyrekupéreny fiainany Adama naka nendrika Adama mba handraisan'ny famonjena amin'ny alalan'ny fandraisany Adama sy fihavanany Adama amin'le teniny laviny. Zay no mahatonga an'le hoe Kristy fiverenana amin'Andriamanitra. Le parole ny lavina ny tonga nofo ny aranonona tamintsika maneho ny fiainan'Andriamanitra mba ho tahafontsika ny fanenenantsika tamin'ny endrika Adama voalohany mahatonga antsika nandray an Jesosy ary no ny finoantsika azy dia afaka miverina ao amin'Andriamanitra tsika mandray ny famelan-keloka avy amin'ny tsy mareteka ao amin'Andriamanitra. Halleluja! Ozy izy ny ten'Andriamanitra ny fisehoan'i Jesosy dia olombelona ny fisehoany teto an-tany. Korintiana voalohany toko 10:5-7. Korintiana voalohany toko 10:5-7. Amin'ny anaran'i Jesosy ary araka izany koa ny voasoratra hoe Adama voalohany natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Amen. Hitanareo naneho fanoharana ny fisiny tahaka ny endrika Adama izy ary izy natao koa no ny teny ao amin'ny Filipianina toko 2 manomboka amin'ny 5 fotsiny ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho aminareo zao sainy zao izay taon'i Kristy Jesosy koa. Amen. Na dia nanana toizana kely fotsiny 5 pastora azafady. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Eno tsara ny foanany le tena mahandriamanitra azy fa nanety teny izy aka ny endriky ny fitoviana aminao. Noho izany Andriamanitra izy sady olona, fa rehefa nanety teny izy dia niseho teo amin'ny endriky ny olona mety amin'Andriamanitra. Fa izy le teny lavina naka ny endriky ny nofo mba hamonjy ny olona, izy endriky tarafan'ny olona ny tena fiainana anahafana azy ho karazan'olona mety amin'Andriamanitra. Zay no mahatonga le famoronana vaovao ianao kristianio ao anatin'ity vavaka sy fadikaniny ity dia tsy eken'Andriamanitra sika raha tsy manaiky anovany ao anatintsika hiala amin'ny Adama voalohany fa hiaina sy aseho tahaka an'i Jesosy Kristy esory ho fahazaran-dratsy io. Zay tsy fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra ialao io. Aza matoritory fitany devolo hoe mbola mety any ny atorinao eo ambony fandriana mafana ny ota mampahazo aina ny nofo fa mitondra fahaverezana mandrakizay. Efa tonga Kristy hamonjy antsika ary malalaka ho fahasoavana niverenantsika amin'ny famindram-po mba hananantsika fandrosom-piainana hanafatsika ny fisiny mba ho aseho tahaka ny endrintsika amin'ny fotoana iverenany. Ary za mino, za mahatoky fa tsy zanak'Andriamanitra gisitra zany eto naray aza refiveriny Jesosy satria tsara ny teny zerenao, tsara ny fijoroan'ny fononao, tsara ny tanjona zay. Raha ianao zay olon'izay dia mity hafa mafy ho an'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Tonga naseho tamin'ny Adama faharoa izy mba hahafahan'le olona indray miaina amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy izay very teo amin'ny Adama voalohany sy ny ainany Adama voalohany ka nahatonga ny olombelona ho very. Ty misy fahamarinana tiako ho azonao. Averiko, Jesosy tsy niseho teo amin'ny fiainana mahandriamanitra azy teto tany fa olombelona no nisehony. Olona ny fenonany fanahy masina izy. Manaraka tsara amin'izay tsika. Olona no fenonany fanahy masina izy mba ahafahantsika izay nateraka indray misitraka izay nisitahany tamin'ny fahafenona amin'ny alalan'ny finoantsika azy. Averiko tena milamina tsara le frazy. Naseho olona Jesosy ny fenonany fanahy masina mba ahafahantsika izay nateraka indray mino azy hisitraka izay nisitrahany tamin'ny fahafenony amin'ny alalan'ny finoantsika azy sy ny nandraisantsika azy. Jaona toko 4:12 pasteur.
jaona tonga 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amiray. Amen. Amen. Ny asa nataon'i Jesosy no nataontsika koa raha no asa lehibe noho izany ary sika satria mankany amiray hono Jesosy. Jaona 2:12. Jaona 2:12. Amin'ny anaran'i Jesosy fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Amen. Enoy amin'izay ataovatra ny tanareo raha mandeha anareo. Betsaka amintsika no miteny an'izao frazy zao. Enoy. Tena tsy vitako mihitsy mamela n'iny olona iny. Mafy amiko mamela azy. Zao neny nataony tamiko e. Betsaka amintsika tsy mahavita mampangina ny fanaratsy ny fialonana ao anatsika. Fa rehefa mandretsika hoe misy olona misandratra nefa mifanandrify amin'ilay faniritsika ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainan'ilay olona dia ianao no mahazo azo nefa tsisy hidiranao akory izy fany amin'ilay olona. Fa maninona no misy an'izany ao anatin'ny olona? Anampy ianao aho androany maraina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra alala n'ity fahamarinany ity. Homardefy anananao fahatsapana ao anaty, ho tsapanao ao anaty hoe izao no nahavoa na tonga n'ilay fanahy mbola tsy niala tao anatiko. Voalohany, tokony mora aminao no mamela heloka ny mity anana fonena mpanota rehefa fenao anatinao ny fanahy masina satria ilay fanahy tao amin'i Jesosy nampandresy azy natonga azy amela heloka no ao anatinao amin'ny fahafenona rehefa mino ny anarany ianao. Noho izany tsy ianao no hiezaka amela heloka fa tsy maintsy hivoaka foana ny adama ela ao anatinao hikondane ny hafa. Fa rehefa feno fanahy masina ianao ka nandray an'i Jesosy dia zay ny antony nifaditsika anina ao anaty vavaka ananatsika fahatsapana ny fisiny io fanahy io mba hampandresy ao anatinao ny herin'Andriamanitra ahafahanao manao ny asan'i Jesosy. Inona le asan'i Jesosy voalohany? Tsy hoe mahiratra ny jambana mitsangana maty fa mahay mamela heloka aloha. Mahay mamela heloka. Mahay mity. Honena mpanota. Ianao vao mahita mpanota dia ny fonao mikondane no mahatonga an'Andriamanitra tsy manaisotra ny hafa fa mbola mahatonga azy mitoetra eo amin'ny otany. Fa raha fitiavana ny ao anatinao, fonena ny manapaka ao am-ponao, aomenao alalana amin'ny fanahy masina anova amin'ny manodidina anao. Inona no lazaiko tao anaty vavaka sy fadikanina hoe ndraindray no mahatonga ny hafa tsy miova dia satria tiantsika ho isika ny hanova azy. Dia rehefa miova izy ohatra manana fiertentsika hoe nandray anjara tamin'ny fiovan'ny hafa. Fa raha disponible ao anatinao ny Saint-Esprit hiasa avelanao, disponible avelanao izy hiasa malalaka ao anatinao, dia zao tsy renao sy tsapanao akory hoe nanafaka an'izanizy ianao satria le fonena no Andriamanitra miasa amonjy ny hafa amin'ny alalan'ny fanekenao ho fantsona fotsiny. Tenenina eo akaikinao ko maninona ianao nitezitra amin'iny olona iny hoe tsisy antony tokony ampiasanao fahatezerana satria ny fahatezerana dia toetra eo amin'ny nofo dia anana fahefana sy fanapahana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ianao. Tezitra ianao satria tsy natao sitraponao. Tezitra ianao satria tsy noenoiny ianao. Tezitra ianao satria tsy mifanandrify amin'izay zavatra tianao hitranga. Io na tsara io na zavatra tsara azy io dia tsy tokony izy antony ampiasanao nofo raha vao napidina ny adinao izay tokony hoentinao ara-panahy eo amin'ny nofo ianao dia sady tsy mahazo mifankasitra'Andriamanitra ny tsy andresy zany. Zany no asan'Andriamanitra voalohany ho an'ny ray aman-dreny mitaiza rehetra, ho an'ny zanaka, ho an'ny mpiray tanàna, ho an'ny mpiara-miasa, ho an'ny mpiray tam-po, ho an'ny mpiara-monina. Naiza misy ianao dia tadidio Kristy ao anatinao
ny fanantenana amin'izay voninahitran'Andriamanitra rehetra aseho sy hitranga eo amin'ny fiainanao. Somary tehaka ho an'i Jesosy. Dia ahoana ary zany pastera le hoe ny amin'ny fahafenomin'ny fanahy mitoetra ao anatiko. Za ro mahatsapa fa rehefa ho fenonan'ny fanahiko dia amin'ny fametrahan-tanana fotsiny, satria fa fenon'ny fanahy be zao pastera gogolf. Dia rehefa mijoro pastera gogolf dia vao manantona azy satria fenon'ny fanahy izy dia ametrahany tanana fotsiny tonga dia mitsingatingatika, mitsingidingitika, mitsingolongoloka. Na avy hatrany tonga dia miteny tsy fantatra be lava reny tsisy fiafarana. Za tsy manohitra amin'ny fahafenon'ny fanahy amin'ny fanehoana manifestation, tsy manohitra an'izany aho. Rehefa izay ny lalan'Andriamanitra isehoany ety ivelany fa feno azy ianao. Fantaontsika hijery kely ny tantaram-piainan'i Stefana, natao hoe olon-kendry fenon'ny fanahy masina atao amin'ny église primitive. Dia ho jerentsika hoe ohatry ny ahoana ny etapin'ilay fahafenon'ny fanahy nanambarahana ny mahampanompo fenon'ny fanahy an'i Stefana. Atsangany ny tanan'izay mandry. Voalohany aloha ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:5-10 vakina kely amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Stefana fenon'ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Amen. Dia dingantsika amin'ny 7:10 ka hatramin'ny 9:90. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe: ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe: Tompo, azo atao elona anie izaho ota izao. Ary rehefa nilazana izy dia nodimandry. Amen. Enoy. Ay nahatonga an'i Stefana fenon'ny fanahy dia olona tena nanana fo mamely izy na dia nitorabato aminy, na izay nitorabato azy ary. Atao izao ny tanan'izay mandrehako. Mba fantatrareo ve ny fahamarinana io teny io? Zao ny fahamarinana io teny io. Stefana fenon'ny fanahy masina dia nivavaka alohan'ny hafatesany. Rehefa nitoram-bato izy amela heloka ny Saolo tonga Paoly. Aza ataonao ho tsininy ane zao Andriamanitra fa tsy fatan'izay ataony ohatran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy. Hita mihitsy Stefana hoe mino an'i Jesosy a. Satria zay mino an'i Jesosy ny asa ataony no ataony koa. Halleluja. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria za makany amin'ny ray. Efa eo kavanany ray Jesosy dia izy nahita tamin'ny fahitana misokatra alohan'ny hafatesany. Jesosy mijoro eo ankavanany ray. Voaporofo ny Jaona 4:12 fa io asa io tsy hoe manifestation. Io asa io tsy hoe manifestation na etsika ety ivelany, fa io asa io ao anaty manovanao, ao anaty manovanao aneo an'i Kristy. Fantoka kely ety, mifantoka kely ety. Fantoka kely ety vetivety azafady. Avy aloha ny teknisiana nanao ny asany fa fantoka kely ety vetivety. Hitanareo, manome ny fanahy masina hiasa sy aneo ny fankasitrahany ao anatin'ny olona, ny fahafahan'ny olona anankiray miaina ny fiainan'i Jesosy ao anaty miseho ety ivelany. Ny asan'i Jesosy tsy any anaty mandresy lahatra, tsy any ivelany mandresy lahatra ny ao anaty, fa ao anaty mivoaka mandresy lahatra ny eny ivelany. Zay ny tena asan'i Jesosy. Asio tia tanana mafy an'Andriamanitra. Tsika zany tsy nirahana andresy lahatra ny olona amin'ny zavatra eny ivelany. Zany mandiso an'le hoe rehefa feno fanahy ianao mintsitsindritra be fotsiny na miteny tsy fantatra fotsiny, nefa rehefa avy eo kizitina. Tsy miova akory ny toe-ponao. Fa ny Stefana feno fanahy masina na vita namela heloka, na dia izay nitora-bato sy nanao tsinitsinina azy azy.
fa azadiny koa fa Stefana no mba mpamantarana sy fahagagana. Satria reny dia tsy azotsika lavina. Reny zany tsy azotsika, tsy haiko hoe tsy azotsika na hitsoka andeha ho aizy ianao na andeha ho aizy, rehefa feno ny fepetra mazanany ianao, maneho ny toetrany sy ny fiainany ny ao anatinao, na hisitrika izy ianao na hisitrika izy, na ny andavaky ny liona azy ianao, dia mbola amaly an'ilay famantarana ary amaly an'ilay fahagagana. Tsy maharety eka ao anatiny. Alao averina amin'ny tena izy ny fomba fijery ny fiangonana. Mba tonga antsika tsy ho voafitaka amin'ny faneho-pamantarana tsy ny eloavany izay ahalalana Andriamanitra antsika rehefa iverina izy. Ovy amen. Halleluja. Ka ny hoe ny asa nataon'i Jesosy nataon'izay mino azy, dia jereo fa nasaota amin'ny toe-po feno famelan-keloka izay nananan'i Stefana. Tahaka an'i Jesosy rehefa feno ny fanamasina dia navita namela heloka izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny fahafenon'ny fanamasina tsy tonga dia midaraboka aloha na teny tsy fantatra be avy hatrany aloha, fa ireny fanehoany ety ivelany maneho ny asany, fa ianao manahaka an'i Jesosy amin'ny toe-po feno fahatsarana no tanjony. Arahantsika kely ny tantaran'ny tonton Cornelio, izay italiana no vangin'Andriamanitra, ny etapy natonga azy hatreo amin'ny fahafenona izay voalaza fa ny fenona ny fanamasina ihany koa. Ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 10, asan'ny apôstôly toko 10 ny 1 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny atokony miaramila atao hoe italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Amen. Enoia, inona tsara ny Cornelio, mba tany sao kely io le toe-panahin'ny Cornelio, pasteur azafady. Inona tsara hono izy aloha? Mpivavaka tsara. Mpivavaka tsara. Natahotra an'Andriamanitra. Matahotra an'Andriamanitra. Nanao fiantrana be. Nanao fiantrana be. Sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Dia ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30 azafady, pasteur. Amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Cornelio, lokandro afaka komaly mandra-pahatoy izao ny andro, raha nivavaka teo an-tranoko aho mandritry ny ora fahasivy, dia indro nisy lehilahy ny akanjo mamirapiratra nitsangana teto anatrehako, ka nanao hoe, ry Cornelio, efa reny fivavaka ao, ary efa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. Hitanareo? Ry Cornelio, efa reny fivavaka ao, ary efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ny fiantranao. 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Ny etapin'ilay izy mihitsy nijerentsika. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe, hitako marina tokoa zao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao no marina no akasitrahany. Amen. Inona ny akasitrahany, pasteur? Izay olona matahotra azy. Matahotra azy. Ka manao no marina. Ka manao no marina. Izay no akasitrahany. Izay no akasitrahany. Dia ny 5:70 amin'izay faranantsika hatramin'ny 5:70. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandeha azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy, dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisy ireo, izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa. Dia nasainy natao batisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahan'ireo mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy izy. Amen. Amen. Hitantsika ve le etapin'ilay izy? Olona tsara fanahy, matahotra an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, be fiantra aloha, izany hoe miova fo aloha vao mifenon'Andriamanitra ny fanahiny. Jereo fa Andriamanitra dia mametraka ny fanehoany antsika amin'ny toe-po sy fahatsarana ho fototry ny fankasitrahany antsika foana. Ny fototry ny fankasitrahany antsika dia toe-po sy fahatsarana mifanaraka amin'ny sitrapony mandrakariva. Jereo ny pasteur ny Korintiana 2:13 azafady,
ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo mihitsy inona ny lazain'Andriamanitra ny amin'ny fanomezan-danja ny toe-panahy sy ny fijorotsika ao anaty raha oharina amin'ny don sy ny fanomezana izay omen'Andriamanitra antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, na dia miteny amin'ny fitenin'olona sy ny anjely azy aho kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsanao. Ary na dia manana faminan'ija zaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra zaho ka mafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana, dia tsy mahasoa hoe akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminanitsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombo ny itsony. Fonombola zaza aho dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariky ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombo no fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia reto telo reto ny mitoetra, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Amen. Ataovatra ny tanàn'izay mandeha. Io Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, ny tenin'Andriamanitra dia milaza mametraka ny fruit de l'esprit na vokatry ny fanahy ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny fanomezana rehetra. Fototry ny fakasitahany ny fiainatsika ny vokatry ny fanahy. Satria ninninona fampiasantsika ny don spirituel na ny fanomezam-pahasoavana, mety ho lafatra be le izy, mety ho 7 étoiles le izy, faminaniana mihoapapana, teny amin'ny teny tsy fantatra amin'ny raha rakopana ohatry ny anjely, fa rehefa tsao ny fitiavana bidon maneno, ohatry mibarika maneno, kipantsona maneno fotsiny. Zany hoe sady tsy ren'Andriamanitra ny tsitany tsy akasitrahany. Tonga dia Matthieu 7 21 23 tsy averiko tsony, tsy le manao amiko tobokotoboko, fa zay manao ny sitrapony raiky zay ny andanitra. Ka ity sitrapon'Andriamanitra ity ny mahafeno ny fepetrany, isika ao aminy aloha manao ny sitrapony vao ampiasaina. Tenenina eo akaikinao, ianao tsy maintsy ampiasaina hoe fa aza matahotra, fa ataovy lara-pahamena aloha ny fiombonana mantoetra aminy. Alleluia! Ka Andriamanitra dia voasariky ny vokatry ny fanahy fa tsy ny fiasa ny fanahy. Averiko, ny tena ho ampon'Andriamanitra ho tonga eo amin'ilay révélation amin'izay tsika. Ny tena ho ampon'Andriamanitra kasitahany ianao mampifaly azy, Andriamanitra dia voasariky ny vokatry ny fanahy fa tsy ny fiasa ny fanahy na ny fitahiana ara-pitaovana materiel na izay kipitsopitsony rehetra ety ivelany eritreretinao fanampenana ny ao anatinao tsy mety. Vavaka sy fifadikanina verina mampifanitsy ny ao anatinao amin'ny toe-po ifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra sy mampifaly azy atonga anao ho ankasitrahany. Zay le herinandro voalohany. Herinandro faharoa, maneho ny fiainam-baovao amin'izay fahatsarana voarainao ho ao amin'ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra. Fahatelo, andeha hanompo amin'izay zasy ianao fa mila manompo amin'ny fahendren'ny mitiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Raha mamerina kely ny tantarany Job tsika. Job toko voalohany andininy voalohany vakina vetivety azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy, nisy lehilahy tany amin'ny tany Ozy, Job no anarany.
ary marina sy maintsy zany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Amen. Andin'ny fafito ka hatramin'ny andin'ny favalo. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an Jehovah Satana ka nanao hoe avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka amin'ny fadiny ratsy. Amen. Andin'ny fasifika hatramin'ny andin'ny 12 toy izy farany amin'izay. Ary Satana dia namaly an Jehovah ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra ve no atahoran'ny Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy ny manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondriny. Fa injiro angeny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masonao azy izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza nijiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana niala teo anatrehan'i Jehovah. Ary tamindray andro dia nihinana sy nisotro divay teo an-tranon'ny zokin'ny lahy matoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisy iraka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe ny omby ny asa ary ny biriky vavy nandrasana teo anilany. Dia namely azy tampoka ny sabehana ka namabo azy. Ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny lelan-tsabatra. Ary izao dia izao rery ihany no afanandositra ilaza aminao. Alleluia. Hitantsika tsy hoe tsy ilaina ny fanomezam-pahasoavana, fa mbola mihoatra ny eo am-pon'Andriamanitra lavitra ny toe-po iainantsika eo amin'ny sitrapony, ny vokatry ny fanahy. Tsy don aloha fa fruit. Alleluia. Alleluia sa tsy alleluia. Ary mila fantatsika izao Jesosy dia nandresan'ny Satana tamin'ny maha-olombelona amin'izay. Aza eritreretina hoe Andriamanitra tamin'ny maha-Andriamanitra azy nandreseny ny devoly. Eto amin'izay ilay famaranana. Ny nandresen'Andriamanitra, nandreseny Jesosy ny nandreseny Jesosy any Satana dia tsy tamin'ny maha-Andriamanitra azy fa tamin'ny maha-olombelona azy. Fa ahoana mahatonga antsika miteny an'izay? Enoy, atsangany an-tanan'izay mandray ahy. Tenenina eo akaikinao, tsy tamin'ny maha-Andriamanitra any Jesosy no nandreseny any Satana hoe, fa tamin'ny maha-olombelona azy. Ahoana no mahatonga an'izay? Satana tsy adversaire-n'Andriamanitra satria Satana créature, fa Andriamanitra créateur. Mpamoron'Andriamanitra fa tsy ny foronina. Zany no nahatonga azy naka ny endriky ny nofo mba aseho amin'ny niveau an'ny créature, andresen'ny créature satria tsy mitovy larana isehony amin'ny maha-Andriamanitra azy, fa tsy maintsy midina maka ny endriky ny olona izy mba ahafahan'ny olona zay mino azy fa io créature heverinao fa mafy be io tsy makaiza fa afaka ny horesinao amin'ny alalan'ny finoana azy, amin'ny alala tsy marety aka ho an'Andriamanitra. Azonao amin'izay le famaranana. Le famaranana mametraka famaza dia tadio rehefa ny Kristy ianao dia ohatry ny fanjakana anankiray atao hoe fanjakan'Andriamanitra misy ianao. Dia tadio amin'ny mpanjaka anankiray dia tsy manam-pahefana ivelany territoirany. Ohatra, enoy, ohatra. Ny Amerikanina ny lalàna tsy miasa eto amintsika, fa manana ny lalàna tsika sika satria manana ny fanjakantsika. Noho izany tsy Donald Trump ny président eto, fa nitondra eto androany Colonel Michael. Azonao ve le zavatra mitranga? Dia zao ny zavatra mitranga. Ataovy zao tsara ny tanan'izay miaina. Raha vao ohatra ianao ka zatra ny lalàna eto Madagasikara dia tratra amin'ny polisy any na code de la route araka mety tsy mitovy. Dia raha ohatra ianao ka saziny nefa miteny hoe nanara-dalàna ka lalàna eto Madagasikara ve ny ainanao dia namarina anao any. Midika an'izay rehefa tonga any États-Unis ianao dia menara ny lalàna any mba tsy ho voasakatsakana eny an-dalana. Na rehefa tonga eto indray ianao dia ohatr'izay koa raha tianao ara-dalàna tsara ny fahafahanao miaina sy misitraka, ny fahafahanao mijoro ny azahoanao tombony amin'ny zavatra rehetra amin'izay lalàna misy eto. Satria ny mpanjaka anankiray dia tsy afaka ny anapatra ny fahefany amin'izay olona ivelan'ny territoirany. Ny tian'Andriamanitra hitananao ao anaty vavaka sy fadikanina dia ny fiverenanao ao amin'ny Kristy. Satria le tao hoe olom-baovao
dia tsy liany ivelany Kristy manao ny fiainan'izao tontolo izao fa mody mitondra etikety fotsiny hoe zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga any États-Unis ianao dia mila mitondra ny pasiporinao gasy misy tombo-kase hoe nahazo visa vao tafajanona any. Fa raha vao tsisy visa ianao tonga dia samboriny trompe ianao dia averiny aty amin'ny firenena misy anao tsy atiny misy anao fa ary. Dia ohatra izay mihitsitsika ao anaty havaka sy fadikanina miverina ao amin'ny Kristy, miaina ao amin'ny Kristy. Fa rehefa ao amin'ny teritoara tsikisika tsisy fahefa-niaizina afakiditra izany ao anao ninoninina aminao. Dia mba fantatrao alohan'ny amotehany devoly ny fiainany zanak'Andriamanitra anankiray dia mampiditra anao izy aloha manefa invitation amohananao tsy ao amin'ny Kristy. Inona ilay amohany anao? Ataony manamary tena ao anatin'ilay fahazarany ratsy ianao. Ataony manamary tena ao anatin'ilay ota efa tsy tian'Andriamanitra iny nefa hiainanao. Dia hitanareo saritsariny fotsiny ny aleloha sy amenanao fa tsiky lava vangy mijery anao satria mbola hitany fa misy zavatra azony azonana anao ao. Fa raha ohatra ka te hahita ny fahavoazany io fahavaloany amin'izay maksa faran'izay etsany ianao mba andramo ane tena mibebaka eo fa aza manao saritsary mpibebahany avoy le voan'ny fibebahana tena iaino ialao le faharatsiana verena amin'ny tompony fa miteny aminao ohatrony Jesosy mitsena anao dia reo fahavalo rehetra nampahaory anao tonga dia misapatitaka satria nahoana tsy nandray ny fanasany ianao ary tsy nitoetra tao amin'izay position tiany ahitana anao. Manomboka amin'ity marain'ity aoka tsy ho vavaka sy fifadikanina mandalo fotsiny re izay ny aretatsika amin'ny fotsika mba hitadiavantsika ao anaty an'Andriamanitra. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra manomboka androany ahatonga anao lehilahy sy vehivavy tsy hoe manao an'ilay fanompoana faire semblant reny le hoe modimody mba ho hitan'Andriamanitra dia miafina ao ambadiky ny inona moa sy ty ambadiky ny hoe za manompo be nefa le toe-potsy ao mihitsiny fa mba hoenao amin'izay Stefanina tsy hoe le misasatra nivelany fotsiny fa olona feno ny fanahy masina manana ny fon'ny Jesosy manana ny fitiavan'i Jesosy tena ao amin'ny Kristy marina dia ho anao ty fivoriana androany marain'ity. Alléluia, Alléluia. Kolosiana 2:5-10. Alléluia. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny sorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandesy. Amen. Nampandresy antsika no nakany ny endritsika mba hamerenany eo amintsika ny fiainana mendrika sy mety mba olombelona namoronany atsika vaovao. Tena resy rava amin'ny ara-dalàna Satana fa nahareraka eo fa nahefa resy eo. Eto ny fanontaniana tsy hoe mahery ve Jesosy? Tsy izay tsony ny fanontaniana fa ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe fa maninona ny kristianina ny tsy tena miaina sy misitraka ny heriny sy ny fandreseny. Valiny efa nomeny antsika ny zavatra rehetra, efa nomeko fahefana ianao hanitsaka maingoka sy mena rano mba ny hery rehetra izay nanano fahavalo dia hozy izy tsisy hampaninona anao akory izany. Jesosy tsy hoe mpamonjytsika fotsiny fa modelitsika izy ny hafa mafy be ho azy. Modelitsika izy amin'ny lafiny rehetra izay natombony dia tia tohizana amin'ny alalantsika amin'ny faneketsika ho faty eo amin'ny nofo. Zao ninona fahendrena afaka ohatran'ny fahendrena manomboka androany esory ihany fa zavatra taloha manelingelina fotsiny. Ninona toetra sy toe-potsiny fanaraka amin'ny sitrapony hatramin'izay mandraka androany esory zany fa tsy mampijoro antsika eo amin'ny sitrapony intsony. Velona Jesosy, vonina izy ny anarina anao, vonina izy ny ampahery anao, vonina izy ny ampandresy anao, vonina izy ny amonjy anao ary vonina izy ny karakara anao hatramin'ny farany. Inona moa no lazainy? Zanako ianao, asan'ny tanako ianao, adidiko hatramin'ny farany ianao. Farany ty mesazy anankiray ty nameny Jesosy afatra ho an'ny olona izay tonga eto. Tratry ny taona ianao, tratry ny taona 2026 sika fa zao ao anatin'ny vavaka sy fivadikanina dia ty misy afatra kely mahitsy be le izy na manginy tompo alina le izy. Misy karazana ratra hony ao anatinao, zay hony ny tena problème anao kay lasa
zary fiainana tsy hahafahanao misitraka zava-baovao, ny fipetrahanao teo amin'ny toetra tranainy zay tokony ilanao. Ratra le izy, fahazaran-dratsy le izy, manakana anao tsy iova taona. Manakana anao tsy iova taona le izy. Eto zao mbola misy olona tamin'ny 2024 izy, mbola adino be ny amin'ny 2024, nefa 2026 zao. Satria izy mbola tsy niova tamin'ilay fanaony tamin'ny 2024, na lalàna azy iny ihany, fa ny taona fotsiny mandroso, fa izy mbola le tamin'ny 2024 ihany. Misy ratra ao anatinao blocage ngeza be. Dia voageja ao anatin'io ratra io, sy io gady io, ny personnalité anao. Lasa ny fanapaha-kevitra ao lazainao fa avy amin'ny fanamasina, nefa ratra no mitondra ao anatin'ilay izy. Tsy votsitra tsara ny Saint-Esprit mitondra anao, satria le fiainanao tamin'ny 2024 mbola tsy nelanao ny taona vaovao, fa ianao ihany manakana anao tsy ova taona ny fanao mahazatra hatramin'izay. Vatanao miova taona, fa raha pietse-po sy ara-panahy sy toetra anaty, tsy afaka miova taona vaovao ianao. Ny antony, tsy mety manapa-kevitra ianao hoe ampy izay. Manapa-hevitra hamotsitra an'io ratra io. Manapa-hevitra ny aina amin'ny fahadiovam-po tsy misy réserve mihitsy. Jesosy no niteny an'ity, tsisy réserve. Mety ezo synoditra vaovao, itoerana divay vaovao. Fa aza maneran'Andriamanitra anao zava-baovao, androtsaka divay vaovao ao anatin'io synoditra tota be io. Ianao ve tsy leo fa mamita tenany antsika raha iverina izy? Efa 20 taona, 30 taona lasa, mbola ao anatinao ihany ny zavatra efa nisy ela be tokony havotsitra ao. Sahala amin'ny hoe vao zao zany le zavatra no nitranga, nefa efa tamin'izany le izy. Fitsory re, miangavy ahy, so voasakany eo ianao. Tsy handroso mihitsy sika amin'izay zavatra tia ny tompo atao, amin'izay zava-baovao mandritry n'le taona vaovao omeny. Matoy ianao mbola isan'ny velona misy antena iny. Ary zay no tiako tenenina hoe seza fiandrianan'ny Satana lazainy amin'ny bokin'ny Apokalipsy ho an'ny Pergamos. Iny seza fiandrianan'ny Satana iny dia midika fa io le zavatra tota be, tsy mahalibra ny fanamasina hitondranao mihitsy, satria io no mbola ekenao hanapaka amin'ny fiainao hatramin'izay ka hatramin'izao. Mety tsy famela-keloka le izy, mety fahazaran-dratsy le izy, mety zavatra efa tianao elana fa efa mitady atao jobily, mpandanga tamin'izany mbola androany, mbola rainy lainga ihany, miresaka zavatra tsy tokony rosany. Hitanareo le izy, Jesosy efa ho avy. Sotra tompo fatena rehefa afatra oka manongila tsofina daholo ny olona. Tsisy miresaka tsony fa nalalitra aza retsika. Teteny aminao aho, teteny aminao aho. Fotoana izao amitsoranao ny zavatra be dia be amin'izay. Za tsy tena hoe anompo an'Andriamanitra andeha lavitra tsika ampanantenanao angano arirarira, fa mifampanantenana voalohany indrindra aloha azoko menanao dia zay sura fa nilazainy Jesosy ho avy izy. Ho avy izy. Raha zavatra eto an-tany ve 70 taona na 80 taona, zavatra miserana, inona ny zavatra mandalo mbola anekenao ny fonao ho tafatoetrao raha hoarina amin'ny asarobidi ny fiverenany apakatranao rehefa tapitra ny andronao eto an-tany, na koa mbola tsy tapitra fa rapitsina izy ho avy. Lehilahy ve? Lehilahy le izy? Lehilahy sa vehivavy? Inona nanakalozanao ny sitrapony? Eto tsy mametraka fanontaniana ho an'ny rehetra, fa ho an'ny olona tsirairay avy. Raha neno ny feona araka anjely sy ny trompetra n'Andriamanitra, ndray mpimasomonja engane mba ho tafa daholo tsika. Fa rehefa tonga ao aminy dia ho hitanao ny asarobidiny diamondra sy mofogasy. Tsy mitovy. Hitanao hoe tena zavatra tsy izy mihitsy le lasa iny. Ary tena izy le hitanao vaovao rehefa tonga ao aminy ianao. Miangavy ianao a, tsy lolo-po mihitsy ny tonga ny amotsitra an'izany, fa ny azay olona faran'izay ratsy mitsangako fahavalonao azy, ninin'Andriamanitra apetraka eo amin'ny lalanao mba hahafahanao mity aza sina réserve. Raha tianao ho libra le mpamosavy ao varan-tanànanareo iny, aza hozonina izy, mandoleo azy. Ary mandoleo azy amin'ny fahadiovam-po
amin'ny toe-po onena ny fanahany. Vrai missionnaire ianao raha zay ny ao anatinao. Zany mahatonga antsika tsy mijoro manozona an'izanizy satria tsika mpanompon'i Jesosy. Ny mission an' Jesosy hitady sy hamonjy ny very fa tsy condamné ny very mba tonga azy ho any amin'ny elo. Be dia be ny olona tsy mahafantatra ny tokony ataony anenina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Za te hiteny aminao manapa-hevitra androany. Fafao daholo no karazan-javatra rehetra izay hitanao hoe diovy ny tananareo, diovy ny tenanareo, manbo manadio mombanao. Aoko ho afaka ianao androany. Aza vela isy ranomasotsoana ny amin'iny zavatra lasa iny. Avelao Andriamanitra ampijoro anao fefakaiky ny fiverenany. Paoly ny teny ataoko taimboraka. Taimboraka ny fiantsoan'i Paoly anio. Ny zavatra rehetra no ny amin'ny Kristy. Trafikena me mahery ny afatra iny. Ambava homana, apo mieritreritra. Personnel amin'ny famonjena, individuel amin'ny famonjena. Noho izany, fantaro androany maraina. Aizany misy anao, ahoana ny toe-ponao, hiatrika an'izany fotoana sarobidy, hiverenana izany. Misaotra Jesosy. Alleluia, tonga indray ny ora, iaonako amina, ka rindriko avokoa, varavarany fo. Tonga indray ny ora, miteneny aminao, tompo ohatsy misy hafa, sy zaho sy anao. Ampahitao fitirao, ka usury lay diloilonao, alenika miseho amiko indray, ka otrony ao fizay misy anao no tiako isy ay. Tsangantsika eo toerana misy atsika. Tonga indray ny ora, fiakofako, ka rindriko avokoa, varavarany fo. Tonga indray ny ora, mitendeny anao, tompo ohatsy misy hafa, tsy izaho sy anao. Ampahitao fitiao, ka usury lay diloilonao, anenika miseho amiko indray, ka otrony ao fizay misy anao no tiako isy ay. Ampahitao fitiao, sakafo ny fonao dia teneno Andriamanitra. Ampahitao fitia Andriamanitra, feno ny herinao aho mba naisitra no zavatra rehetra. Tanainy eo amin'ny fiainako, dia hiaina ny fiainam-baovao ao anatin'ny taom-baovao izay omenao Andriamanitra. Halleluia. Ka otrony ao fizay misy anao no tiako isy ay. Etsika androany hariva. Ty maraina ity dia fotoana manokana tiako anairana amin'ny fonao. Manomboka androany a, tandremo mihaino vavan'olona. Be dia be ny olona tsara fanolora tena be, fa vavan'olona mampihemotra azy. Tsy izay feo rehetra dia feo avy amin'Andriamanitra daholo. Betsaka ny olona ianao tany amin'ny 2004 no mbola condamné anao hatramin'ny androany.
zany ny olombelona fa zao miaina amin'ny fiainam-baovao. Fanontaniana napetrako tamin'i Jesosy ty omaly dia nyzaraiko tany amin'ny fifadikanana. Jesosy fa maninona nga tsy mivava mipepanga nakombonao fa vavany liona amin'ny Daniela. Maninona tsy mivava mipepanga tonga dia nataonao mona rehefa niepanga ny Daniela dia tsisy fitontsony fa mivavany liona nakombonao. Dia zao ny navaliny satria fantatry fa tsy en danger Daniela amin'izay zavatra tenenin'ny olona. Fa ny zavatra hitako fa tena tsy mety fa ho faty Daniela dia liona ny tokony akombona ny vavany fa tsy zay olona miteny zay tiany tenenina. Manomboka androany azafatra mpitondra amin'ny fiainanao amin'izay lazain'ny olona, mandehana amin'izay lazain'Andriamanitra. Manampy anao be zay mba ahafahanao mandroso tsara amin'ny fanompoana. Nisy fotoana Jesosy ohatr'izao tiantsika hiombona aminy, tiantsika hiray aminy, tiantsika handroso miaraka aminy. Eto le tianao eno ty famarinany ty tsy tonga izy hikondane anao. Fosisin'ny Romanina toko faha 8:1 ao amin'ny Kristy Jesosy tsisy fanamelohana. Ny fitiavany dia ny anangana anao, ny ampijoro anao amin'ny sitrapony, ary mbola isan'ny miaina ianao afaka mandroso bebe kokoa noho ny fahasoavany. Ary izy ny laza fa ny atserovana azy dia ny fiombonantsika aminy. Ray soaran'ny mofo Jesosy tombo tamin'ny alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Rehefa nisaotra izy dia nilaza hoe tia ny tenako zay vakiana ho anareo, so nataovy ho fahatserovana. Mba fantatrao ve fa misy ray tsarotsika androany ilay nitiantsika roa arivo taona lasa sy nanovantsika ho tahaka azy. Ny fiainako androany dia saika tsy nisy raha tsy nanolo teny izy ho amin'ny fiombonana amiko ananako ny fiainany ka nahatonga ana antsoina hoe olo-baovao. Tsaroanay izany Jesosy tamin'ny mofo mivakiana fa nidikapoka taminao ny fanasitranana anay, fanasitranana anay amin'ny fahotana, fanasitranana anay amin'ny aretina, fanasitranana anay amin'ny rofy, mahasoa ny fanahinay, misy fiantraikany eo amin'ny ainay, amin'ny fihetseposiny ao anatinay ary ny tenanay koa. Androany eo nampatsiaro tamin'ny alalan'ny hafatra rehefa mivavaka ao omaly hoe tenen'ny olona fa misy zava-baovao tiako atao, ny amin'ny taom-baovao zay omeko azy sy ny tombonandro zay omeko azy. Fa izy no mijanona tany amin'ny taona lasa, amin'ny tsy famelan-keloka, amin'ny rahatrapo, amin'ny fahazarana izay tokony elany ka handrosoany eo amin'ny sitrapoko. Androany Andriamanitra manaiky izay izany teny izany ary androso izay olom-baovao ao amin'ny sitraponao tanteraka. Raiso ao anatin'izao fanoloran-tenanao marain'izao ny fahafahanao miaina an'izany fahamarinana izany. Fa voavela ny elokao, voasarona ny fahotanao, misaorasy. Meko iray minitra ianao hivavahana mitenena amin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao, ny ombona sy havana aminao Andriamanitra, ny faniriana ambony indrindra taopoko, ny ampahazo ainanao ampifaliana ao anaty fiombonana. Izany ny tanjoko Jesosy. Fantatrao fa olombelona eto tany ary ianao te hiasa mahery eo amin'ny fiainako mba hanafaka anao, omeko alalana ianao fanahy-masina mba hiasa mikery sy voninahitra, andravy ny fanondrinana tsy izy rehetra eo amin'ny fiainako, mba hitoerako amin'ny sitraponao mandrakizay. Manjaka Jesosy io. Halleluja. Jesosy tomboko tamin'ny alina izay namadiana azy, iny ihany dia nandray ny kapoaka izy dia ozy izy tia ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo ho famelana amin'ny fahotanareo. Ka nao vinanao mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambarinareo ny nahafatesako mandra-piavako. Misaorazy.
sora azy amin'ny fotsika manontolo sandato mivavakao sotranao Andriamanitra ny amin'ny fitiavana sy ny famiraponao sotrany amin'ny fahatsarahanao izay tanterahanao eo amin'ny fiainanay tena manam-pahasambarana izay manana anao sotrany amin'ny fanasitrana amin'ny famelan-keloka sotra amin'ny témoignage manomboka amin'ny tranga sady sotra amin'ireo lalina tsy takatry ny saina manomboka isehonao amin'ny fiovampo amin'ny fananganana amin'ny fanasitranana ireo zavatra maro iainanay hisitranay ny fiainam-baovao miaraka aminao manao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen te hafa ho an'ny tompo amin'ny fotsika manontolo dia misaora azy halleloia toy ny fotoanantsika asitsika hira anankiroa dia sady manao fanatitra iantsika ho an'Andriamanitra sy mandray filazana halleloia mahazo toerantsika ary saotra n'Andriamanitra ny amin'ny teniny dia araka ny voalaza teo dia miroso amin'ny fanatitra fahafolo-karena ny sakrifisitsika sady ihany koa hanambarana ny fandaharam-potoana ny amin'ny manaraka miditra amin'ny herinandro fahatelontsika amin'ny andro fahatelontsika ny amin'ny fiombonana sy ny amin'ny firosoana mampifanompoana miaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra fa tsy ny fahendren'ny olona. Mbola misokatra ny shalom marapitso mandra-pahavitan'ny hatramin'ny larobia ho an'izay manam-potoana dia misokatra ny shalom eny an-tanimena afahantsika miroso ao anatin'izay loha hevitra izay, izay fandinihan-teny izay sy izay fandrosoana izay. Ny sekolintsika dia isaky ny alatsinainy talata larobia eny amin'ny Super U amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany eo ary ndaontsika itiaka mafy be ho an'Andriamanitra ndro mafy ane zany eny ary amin'ny miverina ny fotoanantsika isaky ny zoma hariva ao amin'ny trampokon'olona manomboka amin'ny 4 itiaka mafy be tsika zay angamba ianao vao itiaka mafy be tsy fantatrao zay tia fa nafa itiaka ao an'Andriamanitra foana tsika na izany ary dia ny sabotsy eto mandrakariva ny fotoana efa isaorana an'Andriamanitra sy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny fivoaran'ny ny fanamboarana sy ny zavatra rehetra eto ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany dia ny lahady manatona ny pasteur tsara ianao raha ohatra ka any amin'ny tanàna izay misy anao misy fotoam-bavaka ihany koa any mbola namafisana mbola afahantsika mahafantatra hatrany ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa izay aloha ny sarobidy indrindra melohan'ny zavatra rehetra dia ny fiainanao izay avy ao anatinao mifanitsy amin'Andriamanitra no hoentinao mijoro sy anehoananao ivelany ho voninahitr'Andriamanitra tsy ianao koa no hieboebo sy hiseho hoe efa izany za fa ilay Andriamanitra afaky niasa amin'ilay fifanitsiny toetra anao mba hanehoan'Andriamanitra anao sy hakasitrahan'Andriamanitra anao. Ankoatr'izay ny taridalana sy ny vavaka rehetra dia ao amin'ny na any amin'ny groupe na ao amin'ny HVKL Mission Events dia mahazo afatra isika ho amin'izany herinandro farany izany. Mino fa mivoaka arak'ilay d'origine amin'izay ianao aorianan'izao vavaka sy fifadikan'izao. Ndaontsika hitsangana dia hanolotra ny fanatitra amin'ny fofeny fankasitrahana sy manome voninahitra an'Andriamanitra.
rainay amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy manome voninahitra anao izahay, mankasitraka ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fananarana, misaotra ny amin'ny lalatsara izay tokony izoranay, ary misaotra ny amin'ny teny izay mino izay fa mipakatra ny amponay lalina mba ho amin'ny fankatoavana sy fanatanterahana, ary misaotra ihany koa ny amin'ny fahasoavanao, ny amin'ny fiarovanao sy ny fitahinao tsirairay avy, mbola ahafahanay mamafy ao tany tsara dia aminao zany Andriamanitra. Aoka ho ankasitrahanao miaraka amin'ny fo izay manaiky, fo izay misokatra tanteraka mba hiasanao, ary fo izay ho atolotray ho anao mandrakariva. Raiso ho antrakasitrahanao ny aminay rehetra araka ny teninao hoe aoka nolotra ny tenanareo ho fanatitra velona masina, ankasitrahana mba ho amin'ny fanompom-panahy mety ataonay zany. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra dia andray an'i pasteur Jaozokobe amin'ny fandaharana manaraka. Azo hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Mangataka ny pasteur rehetra izay tonga eto hiakatra amiko eto dia mangataka ny pasteur Menakavy mba avetsy amin'ny ilanetsy amin'izao afatongavan'ny taona vaovao zao dia hiarahaba isika. Dia alefa koa ny box azafady ohatry ny fanaontsika. Amangendry pasteur bonne année tsika ny tena marina zay ny anton'iny boxa mihodina manaraka iny. Ya, mankasitraka ny tompo izay aloha fa tonga soa eto tanindrazana nareo. Taontsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Faly ary misaotra ny tompo koa nefa ny amin'ny disy iraka nampanaoviny tompo tany ampita, nampiasan'Andriamanitra nareo nitondra ny hafatra sy ny teny. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetra karakara sy natateraka an'izay dia izay tany. Mbola tsy niaontsika taorianany taom-baovao dia mahatery ny mpiara-manompo rehetra ny iarabanareo, ary isaorana ny tompo fandroany ny fotoana na mikija ny orana na inona mety hitany masy sy zavatra miseho dia teren'ny fitiavan'i Jesosy izay mahatsiaro nareo, ary tombontona inonay fa hosokafan'i Jesosy amin'ny voninahitra. Amin'ny maharay aman-dreny ampinoana anareo atao amin'ny asa fanompoana dia matsiaro ny asa fanompoana hoe asa fanompoana misy ray aman-dreny, ary izany indrindra no mahatonga anay miarahaba anareo anatin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao, ho taona tsara, ho taona feno voninahitra, ho taona isehoan'Andriamanitra aminareo, ho taona hitantanan'Andriamanitra anareo, ho taona ampiasan'Andriamanitra anareo, ho taona ampahazoaina an'Andriamanitra miaraka aminareo.
mirary soa, mirary ny hery tanjaka fahasalamana, tombonandro hatrany amin'ny mahazanakanay dia ny rarianay Jesosy tantana, Jesosy tondra, Jesosy elolalana hatrany. Amin'izay asa sy iraka ao mpanaoviny dia izy hampahomby hatrany, ary izy hamerina anareo eto toerana mandrakariva isaky ny mandefa anareo ny amin'izay alehany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia faly be zay satria nomeny Jesosy anareo ary mahatsiaro hoe miara-miditra nyity taona vaovao isika noho ny amin'izany famindram-pony sy fahasoavany izany. Ka noho izany dia hiary hiteny zay hoe bonne année. Isa roa telo, bonne année. Teka mafy an'i Jesosy. Manarak'izay dia mahatsiaro ihany koa zay hoe manam-pitiavana tokony ho aseho, manana falopo tokony ho aterina, manana vola tokony homena. Tsy satria manambe zay na satria tsy manana nareo, fa satria mahatsiaro zay hoe misy fitiavan'i Jesosy zay nampiombona sy napiray antsika io ankonana sy fianakaviana iray, na amin'ny fomba mahamalagasy najana ny ray aman-dreny sy ny zokiolona, na amin'ny eo amin'ny fiangonana sy ny mahakristianina, dia faly zay manolotra sy manome zay voatsinambin'ny tanana zay nomany isa-tokantrano sy isam-batan'olona ho voninahitr'Andriamanitra ireryany. Atolotra le retsy. Ok, zay rehetra faly atao trano eto kianja anao hoe alleluia. Efa atao trano ka, amen, efa atao trano, alleluia. Iza mamaly? Voalohanteny dia misaotra tsika. Alleluia! Ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mbola omeny tombonandro tsika, mbola omeny hery, mbola afaka mifankaty, afaka mifanolotra ny tsara sy ny mendrika avy any am-pontsika tsirairay avy amin'ny fanehoam-pankasitrahana. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra satria fantatro hoe raha tsy teo ny hery ny famindram-pony dia tsisy tafajoro ohatr'izao tsika androany, mbola misy miazona ny fiainantsika mahatombo ohatr'izao tsika. Dia misaotra ny mpiara-manompo rehetra ihany koa, ny rahalahy sy ny mpiray-tampo rehetra ao amin'i Jesosy, isika menakavy ihany koa izay zanak'Andriamanitra tena hoe be fitiavana. Misaotra fa misitraka ny soa foana zay avy aminareo ny amin'ny fahatserovanareo. Tsy hoe tahaky ny toe-po tendray avy aminareo foana akory ny mampirisika hiteny an'izany avy ao anatiko, fa ny fankasitrahana mihitsy ao anatin'le fitiavana mahatonga anareo tena hoe maneho fankasitrahana ohatr'izao foana eo amin'ny fiainanay. Zay manokana tena mahatsapa hoe tsy rery misy anareo fa mpirahalahy analy tsika, ny tanetitsika tsy mifandao, any an-tsaha koa tsika tsy mifanary zany, fa naiza toerana le dia ifampitantantsika mandra-pahatonga an'i Jesosy any amin'ny raha any lanitra. Zao toeram-pankasitrahana zao sy ny hoe ampinoana ametrahanareo anay zao dia misy zavatra jerevan'i Jesosy anay ihany koa ao anatin'le izy, ary zay mason'i Jesosy mijery anay zay dia nanaovanay koa toky sy antoka eto anatrenareo, fa tsy andrara kilombian-doha zay ny fanompona, fa nijoro foana, vonona nijoro foana, ary mino zay fitondram-bavaka nareo mba ho any amin'ny tsara makany amin'ny tena tsara foana ny fanompontsika mba ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny sitrapony ao anaty filazantsara marina. Etoana dia maneho fialantsiny be amina karazana surprise be dia be misy na ao anaovon'ny ministera azy, indrindra ny amin'ny zay hoe mety hoe be dia be taminareo ny antso par rapport amin'ny zavatra nisy teto nandalo tao anatin'ny asa fanompontsika irery. Dia zany efa sura hoe mety lalana koa reny fananian'Andriamanitra ny naseho mba fahatsika manana discernement, satria ny olona anankiray tsy voatery hoe na ara-maso azy ianao any amin'izay toerana misy azy ny amin'izay faneraserany, fa ny olona raha tsy hoentina mambavaka koa mety zay ny tenako hoe hoetao mambavaka tsika mba tsy ova mihitsy mandrakizay, satria mety mandalo amina karazana dingana daholo koa ny olombelona, fa tsy voatery hoe ratsy ny hitsarana an'izan'izy zany, fa ny fotsika fotsiny mila mahay an'le tenompolo hoe fantariny zavatra rehetra azono mafy zay tsara. Alleluia! Makasitraka tompoko makatelona andao ity atanana mafy be ao an'Andriamanitra ny izany. Zera tompoko. Tinanareo!
zay koa hoe zay mono resako tamin'ny mama teo tamin'ny andela toloteny toy zia hoe mahafinaritra ao io pasteur io fa izy ny anarany teny Jesosy indrindra tompo dia faly zay dia tiana be nareo dia raha mbola tsy tonga ny amora ho any lanitra ny tompo dia mbola hiara hanompotsika hiary hiazakazaka mino zay fa angon'ny tompo amin'ity taon'ity ny fahasoavana sy ny fahatsarana tahaka ny fiangon'ny rano amin'ireny labasitsika reny a goapotsiny mba hivoan'le izy a ary tsy fisasaratsika manangona le izy efa vohomanao ambony le izy a miraraka ra-potoana amin'ny anaran'i Jesosy raha mba nahafaly zay zavatra izay mba sytehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra mahazo toerana daholo ary a misy fiankovana sy leranata anankiroa araka tenen'ny pasteur teo teny Jesosy. filazana kely amintsika aloha alohan'ny sotrano sy ny fiderana anankiroa izay ataon'ny pasteur Boto dia zao ny filazana kely a miverina ny fotoana zoma hariva tsy spesial ho an'ny tanora fa misy fotoana mety ho an'ny tanora fa miverina mihitsiny a ho sakafom-panahy mahazatra tahaka izay nisy hatramin'izay ho an'ny rehetra aloha amin'ny fanombohany ity taon'ity mandritry ny mois de février aloha hatreto a zay ny taridalana tia-tanana mafy be ho an'Andriamanitra eny amin'ny tompokon'olona Analakely dia mariana ihany koa ho fivoarany zavatra rehetra dia filazana fohy kely zao le filazana tehitsika ho an'Andriamanitra fa efa vonona ny taolona rehetra efa itsy ambadika kely itsy le taolona niezaka kely sisy ataotsika dia reo vy tatoladry visy aty vetivety mba tiako hoe tenenina kely fotsiny mahakasika momba n'le toerana dia anjarantsika tsy raha iaviny mieritreritra hoe inona ny tokony atao e isorana an'Andriamanitra zany miambony izy moa zany ny ingénieur zay nampiasain'ny tompo amin'le flan rehetra mpanetretena papa makasitraka isorana ny tompo araka ny teny papa teo isorana ny tompo ny fivoaran-draharaha amin'ny tena marina mampianatra ny tompo tao anatin'ny fotoana rehetra hoe aza mianatra mandehana ny finoa fa tsy amin'ny fahitana tsika angamba nahita ny fanombohany teto dia za mino fa raha ohatra ka tsika tonga ohatr'izao dia mino fa tsy maintsy vita zay efa nanotomboka ny tena marina fa miankana amintsika tsiraray tsika io moa zany efa vita zany efa ontolo isorana PDB amin'ny nio père manompo tena hoe nanolotra tanana tao anatin'ny fanatanterana zany ary za mino fa tsy maintsy vita satria programme ny tompo le izy firaisampotsika mihitsy ny tena tadiavan'ny tompo mety misy imperfection mety misy zatra fa andeotsika andeha amin'ny finoana fotsiny zatra mbola ilayntsika zany mbola mila manao panina tsika hipetrahan'le taolina ny panina amin'ity partie ity zany efa ao ezana ho atao amin'ny début en semaine dia mipanina nyreto ambany reto mbola eo amin'ny 75 bar amin'reto ina moa ty tube 40-30 reo dia ny fametahana anazy eo amin'ny 2000 unité eo manodidididina ny any afaka miteny chiffre en fait eo amin'ny les fixations eo amin'ny 2 millions d'ariary eo ny fixation ny tôle ny bara indray eo amin'ny zany 824 izy mahay mikompte 800 000 ariary fois 4 ihany manifidy satria 25 bara io isaky ny rangé ny ato efa complet fa ny tôle zany sisa zany hoe le fixation tôle zany dia zay zany dia misarona atsika mino fa tsy ohatry zao tsika amin'ny herinandro angatantsika amin'ny tompo alleluia dia alatsiny amin'le mouvement kely teo tena mifona satria tena hitako hoe ao anaty fifatohantsika nefa misy le zatra kely tena hiezaka tsika tena angatana amin'i Jesosy mba hotanteraka tsy ohatry zao tsontsika amin'ny herintaona amin'ny herinandro pasteur Raja vetivety makanisa telo se vetivety makanisa telo vetivety i pasteur Raja moa zany no izy no mandray
ny fahafahana rehetra mahakasika momba ny centre dia raha misy mandefa na mvola na inona moa zany na orange monnaie na zavatra oatra zany dia mba tonono numéro amin'ny pasteur amin'le izy mitokana mihitsy ilay izy fa tonono koa rehefa avy eo satria misy numéro mitokana mihitsy na ny centre tsy mifangaro amin'ny ana fa mitokana mihitsy ilay izy dia tsy omeko rehefa amin'ny farany eo tokoka tsy eny ary toko toy izo ary ny akoatr'izay moa zany hitanareo mbola misy terrassement tsy maintsy ataontsika tena marina tena reo zalahy niaraka teo zany fa tsisy maha ingénieur zany eto fa tena hevitra meny tombo misy en fait misy ny vision meny fa eny am-pandehanana eny dia misy zavatra amboarina misy zavatra ahitsiny dia tena ny zavatra nahafahana mantanteraka sady fitsoroana vavolombelona mbola be dia be mety mbola itsoroan'ny zalahy vavolombelona fa tena hoe ohatrany hoe mandroso fotsiny dia tena le firaisampo zany tena andrazan'ny tompo amin'ny tsirairay tena marina hoe andao atoko dia androso dia mino dia jerevy tsara nanomboantsika teo tamin'ny resaka inona ma ty boiron sy ny rehetrarehetra tonga eto sika androany estrade moa io vita mbola atao finition reo tena angadana amin'ny tompony torolalana amin'ny tolotsaina sy ny zavatra rehetrarehetra iny moa mbola misy mur de soutènement kely mure kely isoutenirany tany iny ho atao tena hoe mahitsy tsara reto toeranreto dia arakaraky ny tondrany tombo atsika eo fa iazana tsy ho petsapetsa ohatr'izao tsony mbo asiana canot amin'ny ino tsy prenena ny amin'ny sisiny any anarinany rano aloha entre temps zay aloha zany tondrany tombo atsika dia andaotsika iny fotsiny fa programme ny tompo le izy dia sotra indrindra ny fitondram-bavaka mifanolo an-tanana amin'ny tsirairay fa dia makasitraka tompoko tainy Jesosy daoly ho azy ny voninahitra alleluia amen samy aritsika mandray n'ity numéro ty ity numéro ty dia ray soary 038 94 956 65 mvola telma 038 94 956 65 Tato Albert ny anarana misoratra ao dia asio anarana ihany fa mamaly aho hoe voaraiko ny mvolana alefanao mba ahafahana mamaly tompoko azafady tiaka mafipetsika ao an Jesosy etona dia misotra sy makasitraka antsika rehetra ihany koa manaiky ho fantsona sy fitaovana eo am-pianataran'Andriamanitra amin'ny fomadio ampitiavana eo am-panatanterahana ny asa ny vitatsika hatreto sy mbola ho tanterantsika miaraka mandra-pavita n'le trano ngeza be zay hitsangana eto ho voninahitra Andriamanitra tea taona mafeona Andriamanitra ho any rehetra ho voninahitra Jesosy sotra toko raha sitraka dia andao ary hitsangantsika angataka ny fahafenon'ny fanamasina satria hoy Jesosy hoe tsy amikerina amin'ny fahatanjahana ndao iombona amin'ny teniny dia anaiky hovainy teniny androany hiverina tahaka ny zaza amen tsy amikery na amin'ny tanjaka family fanaik huiteninao zamananani fanai notawezanaka tiaitunio fanao tanteraka tariwao fanai Sino uvayao ulubao uvao vianao malanisa timentimadawa puguao tariwao
masinao falemempanay nositrakauanay livonyavoko zay tsy natao ny tananao iriko tompo no ankasitranao Fanai masina, uvaya, uruba, jana uya, jana uya, tariuba, fanai, utunisa, tariuba. Tsika iteran Jesosy tehaka mafy tsika ho fanamasina mais dia ndao hanandratra azy ndao handio anazy aza atao sakana ny orana ny atsika fa eto Jesosy dia mifantoka amintsika mais
verina ny fotoana zomariva eny an-tranobokon'olona manomboka amin'ny herinandro ary fotoana io tena fotoana spesiala hitoizantsika ao anaty fandalinana amantarantsika tsara ny programan'Andriamanitra sy ny sitrapony amin'izao andro faran'izao zany hoe tsika zany anovo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsara mba tsy ho diso lalana tsy ho taitaitra ny zavatra misy ety amin'izao tontolo izao fa atao